Saotranao zahay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, nomenao ity isan-taona ny toby lehibe Ankaramalaza. Hanavaozanao anay, ary ilazanao aminay koa Jesosy, fa vavolombelonao zahay. Fa izahay ro megnamegnatsy, ary megnatsy ny finoanay, nefa rehe malaigny hanandratsy. Dia averinao amin'ny teny faneva izahay, ka ataonao hoe aza menatra ho vavolombeloko. Mitaia ny teninao izay ambara, mba ho tafalatsaka amin'ny fonay tsirairay avy. Ary saromy aho Jesosy, mba tsy ho izaho no hita, fa ny teninao zay fototra arak'izay efa nambara ny mpanomponao. Ka ny teny no hahatonga anay ho vavolombelona, hijoro tsara, haharesy ny ratsy, hanao soa, dia ho vavolombelonao tokoa izahay. Misaotra nanome mpanompo maro, pastora, teolojiana, katekista, evangelista, ramatoa, ny mpianakavy ny finoana. Ireny dia ataonao miara-mijoro, hijoro ho vavolombelonao, eto amin'ity Madagasikara ity. Ka ho vavanao izahay rehetra, ho vava iray, ho saina iray, dia ho hita ny olona tokoa fa kristiana mijoro amin'ny marina. Amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, amen. Fifaliana hatrandry havana ny miarahaba antsika rehetra, nahatratra ity fotoana tolakandro ity. Ary misaotra ny vehivavy teolojiana, zahay tsy manao démonstration de force, fa mijoro ho vavolombelona, satria izay koa no fanevantsika, dia nijoro ho vavolombelona tamin'ny alalan'ny hira. Arahaba satria maro ny olona izay te hanatrika ity, fa ianao no ny angarana manokana, ka nahatratra ny isan-keritaona 83 amby. Misaotra ihany koa ny toby lehibe Ankaramalaza nanome anjara. Ary araka ny nolazainy tonia tamin'ny maraina, dia izy nipasoka ny efa malamo. Ka pataloha velondrirana angamba ty ny pasie tonia, fa ty ahy zany drill koa ro pasie ko mizao. Dia ipasoka ny efa malama ihany. Ka toriteny fahatelo amby roapolo no anjarako. Ny faneva moa dia efa fanevantsika, dia izao nanaovantsika azy. Ho vakintsika mitsangana, vakintsika miaraka ny faneva, amin'izay tsika zany mba hitoromary, hamaky ny Romana fa tsy torimaso. Iarahantsika ny faneva, dia ho vakiko amin'izay koa ny teksta, izay nomeny mpandamina ho anjarantsika. Andeharisika hiara-mitsangana, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora izay manenjika anareo, Romana 12:4-4 hatramin'ny 1:20. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona, miaraha mifaly amin'izay mifaly, miaraha mitomany amin'izay mitomany, miraisa sainy, aza mihevitra ny avinavina, fa aoka ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho hendry, aza mamaly ratsy naminiza, miomana izay hanao zay mahamendrika imasony olona rehetra. Raha azo atao, dia ataovy ny havananao amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ny ratsy, fa meo lalana ny fahadeserana, fa voasoratra hoe, ahy ny famaliana, izaho no hamaly ho Jehova, fa raha anoana ny fahavalonao, omeo hanina izy. Raha mangetaheta izy, omeo ho sotroiny. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafy ho andohany. Aza ho mety ho resy ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy.
Ray masinao manamasinanay fahamarinana, fantenao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala na ry zanaka ny fifoazana, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ko aza menatra ho vavolombelo ny tompontsika hianao. Nefa ny anjarako dia ny Romana. Tena fifaliana lehibe hoahy raha nahazo ny taratasy fa ny epistily ho an'ny Romana no anjarako. Izay lazay ny Martin Lutera mpitarika ny fiangonana Luterana. Fa ity no filazantsara madio mangarangarana. Ka raha izy no nandahatra azy dia ny Romana nataony voalohany. Satria ao amin'ny Romana manomboka ao amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko faha 12 no ilazan'Andriamanitra ny fanamarinana maimaimpoana ny mpanonta amin'ny alalan'ny finoana an Jesosy. Tsy misy diran'ny olombelona ny fanamarinana sy ny fanamasinana azy fa asan'Andriamanitra izany. Dia hoy Paoly eo amin'ny Romana toko faha 5:9 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa vony mbola mpanonta isika dia maty hamonjy an'i Kristy, hamaty hamonjy antsika Kristy. Filazantsara izany. Misy olona anankiray izay tia anao, izay nanolo tena ho anao. Dia hoy ny mpandiny Baiboly. Ny Baiboly ho izy dia tahaka ny peratra ho an'izay manana peratra. Fa ny Romana hozy izy dia tahaka ny vatosoana diamondra eo amboniny. Izany hoe ny Baiboly ilay fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Fa ny Romana kosa ilay mipetraka eo amboniny tahaka ny diama izay ahafantaranao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Io no nahafaly raha nahazo ny boky ny Romana. Fa rehefa novakiko ny teksta dia nangovotra. Satria izay tsy haiko amin'ny maha-olombelona, fa izay manenjika ahy dia raisiko fa adversaire. Nefa ny soratra masina eto dia milaza izay hataoko ary tsy hoe manao tokony fa mandidy. Izay misaora izay manenjika anareo. Dia andeha hijery ny Romana. Nisy mpampianatra tamin'ny salta zay dia hozy izy hoe tsy haiko ty ataoko amin'ny fitarihan-teny ty hozy izy na helikoptera no ataoko na drone. Dia hanao drone afa tsy hijery azy amin'ny helikoptera. Mizara roa lehibe raha amin'ny ankapobeny Romana. Ny toko voalohany hatramin'ny 2:12 milaza izay nataon'Andriamanitra ho ahy. Manomboka ao amin'ny 12. Satria izaho efa no hamarinina, no hamasinina, dia hoy Paoly, atoloro ny tenanao ho fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra. Izany hoe ilay olona efa ao amin'ny Kristy. Ary raha ny Efesiana toko faha 2:10 dia hoy izy, ao aminy koa nanaovana antsika ho lovany. Ianao zay efa lovan'Andriamanitra no itenenany eo amin'ny Romana toko faha 12 hoe atolory ny tenanao ho fanatitra velona. Any miaramila ry havana rehefa misy baiko ataony lehibe, atolory dia inona ny valiny? Zay. Dia tsy miherikeriky izy fa manolotra dia manao izay. Fa tsy le dokotera Lutera na hoe zay zany. Atolory ny tenanao ho fanatitra velona. Izany hoe ny valiny teninao manoloana ny fitiavan'Andriamanitra anao no manomboka eo amin'ny toko faha 12. Raha efa novidina ianao, no hamasinina ianao, ahoana no tokony ho fiainana sy fitondrantenan'izany olona navotany Kristy sy novidiny tamin'ny rany. Ary raha i Petera no milaza azy dia hoy izy, tsy novidina tamin'ny volamena na volafotsy fa tamin'inona?
satria anao efa novidina dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Valinteny ny mino momba ny fitiavan'Andriamanitra azy no resaka ho resahintsika eto. Ahoana ny tokony ho fiainana sy ny fitondrantena ny mino eto amin'izao tontolo izao izay anirahana azy ho vavolombelona. Zavatra sarotra ity. Ahoana no hijoroako vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao feno fahankahalana sady hala no mifankahala hoy ny soratra masina. Alohan'ny hidirantsika amin'izany satria itsika efa ao amin'ny Kristy, izay no vala famaritana, zanaky ny fifoazana ao amin'ny Kristy, dia misy zavatra ho lazaiko kely. Ny ho lazaiko kely dia izao, ny atao hoe mpianatra. Ao ny manao hoe mpianatry ny tompo. Toriteny tamin'ny maraina zay ary nisy hira hoe ny mpianatry ny tompo na mpianary ny fanompo. Fa mba hiteny frantsay kely aho fa zaho tsy tena mahay. Ny mpianatra amin'ny teny malagasy, fa amin'ny teny frantsay misy ny élève, misy ny disciple. Ny élève dia mianatra mameno barika, tsy misy raison fa raisiny avao, satria ny mpampianatra no milaza azy. Tsy hainy. Efa nilazaiko teny ty mpianatra anankiray naonao hoe mahay tabla roa, 2. De hainy ho izy io. O tableau hozy ilay mpampianatra. Hanao ino madame? Adigny tableau 2. Hanahirana zay. Fa nakory? Ny feony ihany ozy izy ny haiko fa tsy haiko tongony. De zaho tsy sioka fa le zaza ny sioka fa ataoko feo. Atao voary ho ilay mpampianatra. De zaho natao na. Mitovy amin'ny feony table ve zany? 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. Mitovy. Fa tsy hainy ny niventy azy. Azo antoka ity mpianatra ity élève ity. Fa hanary famerim-bola satria tsy hainy ny tabla fa feony ihany. Tsy afaka mijoro vavolombelona ny fifoasana izay mahay ny feony soratra masina fa tsy miaina azy. Ny disciple na mpianatra ho itsika dia izao. Mandray izy avy amin'ny mpampianatra ka izay voarainy tonga fiainany ary iainany amin'ny andavanandro tafiditra tao amin'ny ADN na ny DNA. Tafiditra ary zary fiainany. Ary tsy zay ve no lazainy dadarany Soalamba, aza tao hainy soratra masina raha tsino. Amin'ny andavanandro mpiainany, ny zanaky ny fifoazana dia tsy tokony ho élève satria 83 amby nagnatriky sankeritao. Ary isaky miresa kisarja batery, mipoaky batery no sarze vasanandro. Fa iainana. Ilaina mihatra eo amin'ny fiainana. Dia hoy Jesosy, didy vaovao nomeko anareo dia ny inona? Aoko aho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa, izany no ahafantarany olona rehetra fa inona? Raha maninona? Jaona 7:30. Hitany olona amin'ny fiainany ny fankatiavany. Ka izay no mahatonga ny Paoly manao hoe misaora izay manenjika anareo satria ny fitiavana ao anatinao, io no miboiboika ao anatinao, io no ahafantarana anao, io no marika ahalalana anao. Dia hozy Paoly, misaora izay manenjika anareo. Ny zanaky ny fifoazana mpianatry Jesosy. Tsy zay? Ny fihetsiny miatrika ny gentilisa na ny tsy mino dia hoy Paoly eto amin'ny 4:20. Misaora izay manenjika anareo. Misaora fa aza manozona. Ny tontolo nanoratana ny Romana dia voaenjika sy voasakasakana ny kristiana.
tsy miaina malalaka fa nisy fanenjehana fatatsika zany na tamin'ny Néron na tamin'ny Domitien amperorana nakatsakana tsy afaka niaina ny kristiana. Io anefa no ilazany Paoly hoe misaora izay manenjika anareo. Teny sarotra mahazatra fa inona ny mahazatra antsika raha vao misy manenjika anao na miteny aminao ratsy dia ozy anao ompainao, ozoninao, iantsoanao tody. Ty misy tantarany ramatoa nentoanay anankiray. Tsy milamina izy eo amin'ny fianakaviam-badiny, dia maiky izy ivavaka. Ivavaka tsika rehefa hariva, atao voary. Dia izao no natao. Taoko teny dialekta fa mbola adika. Misaotsy Jesosy, tahio zahay mirofoko. Tahio aby ho ananjokako. Zamano ty tsy aketraka longo ivaliko rey. Adika, tahio ny fianakaviako Jesosy. Tahio ny fianjanaky ny rezoko. Fa ataovy ripaka maty ireo fianakavian'ny vadiko zay malaina. Vavaka ve izany, ozona. Ary Jaona sy Jakoba rehefa tsy nandray azy ny Samaritana, dia inona no nataony? Azafady mba meo permission za Jesosy, andatsaha ivaratsagny mateza ireo. Mpianatra eo akaiky ny Jesosy fa eleve. Mankahala ny Samaritana izy, fa ataony manenjika azy ny Samaritana. Tsy zany no anirahana ny zanaky ny fifoazana. Fa irahina izy fa hoy teny soratra masina. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakany lanitra. Sambatra ianareo haratsy ny olona, sy asiany teny lainga noho ny amiko. Mifalia, miravoravua, manaova raky mpisaorana, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany nanenjehany mpaminany talohanareo. Matio 5:12. Io zavatra tsy mety aminao io. Dia tandrify nilazany hira hoe aoka ny foko sy ny fonao amboaro Jesosy dresseo. Fa hataoko ahoana moa no hivavaka sy hisaotra ny manenjika. Dia ao amin'ny Lioka 5:20 dia mbola ataony hoe misaora fa aza manozona. Tsy hainao ny mivavaka ho an'izay manenjika anao amin'ny mahaolona anao. Raha tsy efa notefeny Jesosy anao, efa disipla fa tsy eleve. Ary io no mahatonga antsika manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ino antoiny? Tsy mahay manompana manozona intsony satria Kristy efa ao anatinao. Paoly mananatra ny kristiany satria Jesosy izay arahintsika dia efa nandalo fanenjehany. Nefa Isaia dia manazava azy tahaka ny zanak'ondrimoana eo anoloaninona mpanety azy izy. Raha notevatevainy izy mode avion. Fa ianao kosa raha vao misy teny mihoatra dia milaza hoe ambarako anao fa izaho mahay teny ratsy avolenta. Dia hozy Paoly any amin'ny Korintiana 1:7-13. Raha tenenina mafy zahay dia mamaly moramora kosa. Ny olona mizao ry havana tsy mahazaka tenenina mora miakatra dia hotsika amiakatra ny tambavy koa. Mifanenjika izao tontolo izao. Tsy mahagaga izany satria izany no fantany. Eny amin'ny fitateram-bahoaka, fiarakaretsaka, ahitana vokabolera maro samihafa miraraka ny ompa sy ny ozona. Fahatezerana. Fa ianao zanaky fifoazana, aoka ho fantatrao fa ianao dia tsy manana zo hanenjika na hanozona fa ny hivavaka ho azy. Enjanako zany ozy tsika.
mijery isika amin'ny fiaina am-piangonana. Fiangonana Ambato sy Tononona. Mifanenjika ny komity sy nakambaratonga. Tsy ho kristiana, tsy ho mpiandry, tsy ho pastora. Manao movansy ao anatin'ny fiangonana. De mifanenjika. De ndray mandeha nandeha de nahita ty serina tovizavy. Mahazaka adversaire. Mahazaka adversaire hono izy. De io no mitarika fifanenjehana. Tokana ny adversaire anao ry zanaky ny fifohasana. Dia Satana. Tsy azonao toherina i Satana ivelany Kristy. Dia hoy Lutera amin'ny hira zay noforoniny fa 512. Manlemy tsinotsinona isika ka mora resy. Fa misy voahasina miady ho antsika. Iza io? Jesosy re izay. Ilay iraky ny ray. Ilay mpitarika mahay. Pamonjy hatrizay sy tompo mpandresena. Io no mahatonga anao tsy mahay manozona eo amin'ny fiteninao. Saoly ry havana mpanjaka voahositry Jehova. Fa inona no nataony? Nanenjika ny Davida izy mena volokely anefa tsy ampy fahefana. Fambatratra ny Davida mitorona izy. Fa inona no nataony Davida? Tsy nanenjika ny Saoly izy fa hoy izy. Tsy haninitra ny tanako amin'inona. Mifanenjika ny olona. Ataoko mahitahiny. Jereo amin'ny firenentsika. La ny andro mifanenjika. Izao no antoko misy anay. Izao no zavatra misy anay. De soratana amin'izay eny amin'ny rindrina hoe ny mpanenjika tozoro afara. Ry zanaky ny fifoazana. Zay teo velona amin'ny toe-panahy erakan'Andriamanitra hoy Paoly. Any amin'ny Timoty 2:7-2. Dia henjehina izy. Satria miaina amin'ny fahamarinana. Ka raha ianao hiala fanenjehana fa zaho tsy henjehina fa raha zany aho manompa. Dia asa ianao mitady lalana manampaka. Fa zay teo velona amin'ny marina dia henjehina. Matoky aho fa tsy hisy mpiandry na zanaky ny fifohazana. Hanozony, na hanenjika, na hifanenjika. Enjeho, tohero ny devoly. De ozy mamaneny lava. Ino mahatonga nareo miady io? De mbola tsy ampy nareo ny devoly, de nareo koa mbola mikombata. Rarana tsy hanenjika isika, fa eto kosa dia lazainy hoe miaraha mifaly amin'izay mifaly, miaraha mitomany amin'izay mitomany. Tsy misy tsara noho ny fifaliana. Fa indraindray ny kristiana, ny zanaky ny fifohazana, dia mifaly amin'ny fahorian'ny sasany. Jereo nataony Kaina sy Abela, fa rehefa voaray ny fanatitsy Abela, inona nataony Kaina? Namono satria nialina. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana, misy ny fikorontanana mba amizay ratsy rahetsa. Jakoba 3:1-12. Satria tsy faly amin'ny fahasoavana. Le hotsika ny fifaliako ny fahasoavana fahorian'ny sasany. De foronina amizay ny hira hoe na jalousie na jaloza. Avoaka amin'ny tononkira. Fa tsy ataony 350. Ary mba tamin'ny taxi brosy nalehako avy any, de mihaino aho de tsy fantatro. Ny fanafodiny jalousie, mihinana zaloxine. 3 boaty isanandro. Tsy fanafody ny zaloxine, fa toa fanesoana fa hoe lotika ny fony olona. Tsy mahay mifaly. Jereo angeny ataony zoera na izao tontolo izao. Fa rehefa mandresy Lionel Messi, na izy Ronaldo Cristiano, de mihazakazaka ny ekipany, de mihazakazaka mifampitantana. Mizara fifaliana, miara amin'ny faly. De ho ambakan'izany ve ianao?
na dia valonjato ny bi nampidiriny Lionel sy Cristiano dia i Argentine sy Portugal no mifaly. Zao tontolo izao mahay mifaly. Fa ianao kosa dia ampianarina hoe mahay za mifaly am'izay mifaly ry zanaky ny fifoazana. Fa izao no fifaliana. Mifaly ao amin'ny tompo satria hoy Paoly. Mifalia mandrakariva eny hoy zao mifalia aiza. Fa tsy manao kopikolen zao tontolo izao. Rehefa misy batisana mariazy amin'ny voalohany dia ataony hira fahatelo. Mbola eo pastor araka ny toniany fifazana maro. Fa rehefa manomboka am'izay dia manomboka am'izay ny hira atontao ty sefo. Hirana daholo ny hira rehetra ampiakarina ny jakda dia ozy fifaliana kristiana nefa nolazaina. Ary zao ny fantatro économique bleu ka efa misy koa ny danse bleu satria zaho tsy mahara. Dia ny kristiana miara mifaly amin'ny namany eny na ny fifoazana aza manao hoe ny afindrafindrao tsy azo avela dia na tsy tokony ho tenenina eto. Ataovy ny dombolo, ataovy ny drill, ataovy ny toerga, ataovy ny batrelaka. Io tsy raha magnino fa mahay mifaly am'izay mifaly. Tsia hozy Jakoba misy manampifaliana va aoka izy hira fiderana. Misy manampahoriana va aoka izy hivavaka. Mazava tsara zay tokony hatao ny mpino. Tsy tandrify anao. Na dia misy zavatra midobodoboka ao anatinao. Mahaheno ny mozika ny zao tontolo izao. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo izao fa inona ny tokony? Miova amin'ny fanaovaozana ny saina. Anarin'ny Paoly ihany koa hiara-mitomany. Tsy robot ny zanaky ny fifoazana. Misy ny manery ny tena tsy hitomany. Dia tratra ny groker, malahelo lava. Mitomany ianao. Fa mitomany manana fanantenana. Mitomany ianao fa manana ny Jesosy. Fa raha ianao no milentika amin'ny fahoriana dia izay no diso. Satria Kristy Jesosy fanantenantsika. Hany amin'ny fahaenina ambin'ny folo na miverina amin'ny 15 dia milaza sika hoe dia tsy ho azo atao zany ny mandihy. Tsy azoko mihitsiny. Fa mba hanao avao zahay fa tahay miafingafingaga. Tsy handeha avao ty rapasina favinan'olo tsy valopy. Na inona ataonao na amin'ny teny dia atao voan'ny an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Ka ianao dia miara mandihy eo dia hozy ny any Ambatondrazaka miara mody amin'ny bafla. Tsy vita ny anarany hahay mifaly, sy hahay miara mipetraka amin'ny hazom-pahoriana ny zanaky ny fifoazana. Fa hampahery azy izy, fa raha misy mahory, dia hozy ny salamo, ho aminy aho raha hory izy. Dia mila mampitsangana izay mitomany isika, fa tsy miala. Eo amin'ny 15 mifindra kely isika. Dia hoy izy, miraisa saina, aza mihevitra zay avinavina, fa aoka aho zatra ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanao hendry. Miraisa saina, ampiasainy Paoly ny teny hoe miraisa saina ny mpino, miray saina ho amin'ny tsara, fa tsy ho amin'ny ratsy. Tsy fantatro na hatonga ny hoe mifandray tendro amin'ny ratsy toa volongita. Ny volongita am'izao nefa lamody arakaraky zay korontagna ro maha lamody azy. Fa misy zavatra efa matorany ao dia ampiana zero. Ny firaisan-tsaina dia ho amin'ny tsara. Jereo ny firaisana nataony Europeana. Ny vondrana ny Europeana hanjanaka ny Afrika. Ny
miombona hampisaratsaraka ny Afrika dia hoy galany zarazarao hanjakana. Fa raha atao hoe miraisa saina isika dia miombona mijery tsy mifanilika zay ray donakafo ozy ny fitenenana ray dinidinika. Eo amin'ny firenentsika dia misy zao tsy anazava azy aho IRMAR, MMM, antoko mpanory. Fa eo amin'ny zanaky ny fifoazana toa misy antoko miforona ato ialako tsiny. IREMTA, isika rehetra miaraka amin'ny tobo lehibe Ankaramalaza. IRMTS, isika rehetra miaraka amin'ny tobo lehibe Soatanana. IRTM, isika rehetra miaraka amin'ny tobo lehibe Manolotrony. Dia ny farany IRTF, isika rehetra miaraka amin'ny tobo lehibe iza Farihimeny. Lasa misy fisaratsarahana. Hozy ny toniany fifily tamin'ny maraina. Fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana. Fa tsy zarazaraina ka amoronana hoe lany andro rehefa hiasa. Fomba fiasanisy ano atao. Any Ankaramalaza sany Farihimeny. Ny zatranay rangadia ny any Farihimeny, ny any lany andro amizay. Mizarazara. Fa hoy soratra masina. Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ne hampiray hevitra nareo araka ao amin'ny Kristy Jesosy. Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rainy Jesosy tompontsika. Romana 5:5-5. Ary mbola lazainy Paoly koa hoe voazarazara va Kristy. Misaratsaina ny fifoazana, misaratsaina ny ankohonana, misaratsaina ny fiangonana, mouvance, kiakamakama, kamarade, ireniny anay, taigna samy taigna, ireniny anay, première classe. Ozy ny teny malaza, izay lazany Coca-Cola. One people, one drink. Vahoaka iray, fisotro iray. Milaza fiombonana izany. Fa ianao kosa, vahoaka iray, fisotro iray. Satria ny kapoaka izay isaorantsika amin'ny fanasan'ny tompo. Tsy kapoaka iray ve ny fanasan'ny tompo. Nahoana no mizarazara, miresa saina. Aoka hihevitra ny namanao. Miaraha. Zay mitambatra vata. Zay misaraka mirasa saina. Ary aza miavonavona mihevy tena ho zavatra. No jereko tamin'ny rakibolana ny hoe miavona. Mihevy tena ho zavatra sy ho ambony. Dia hoy ny teny tanora. Milaza tena milay. Zany hoe te hiavaka izy. Raha vao ianao no miavona, dia tsy misy firaisan-tsaina, tsy mijoro vavolombelona miaraka eto amin'ny firenentsika. Miray saina ve ny fiangonana eto Madagasikara. Eny Andohalo, zay misy anay, manomboka ao Ambatovinaky, hatrany ambonimbony Ambohitantely, fiangonana 8. Kristiana, protestanta. Fa mitovy amin'ny ataon'ny skoto, ndray mandeha ao namonjy zavatry ny skoto, dia izao natao, samy maka ho azy. Samy maka ho azy fa tsy mijoro ho vavolombelona. Tsy miray hevitra, tsy miray saina, voasaratsaraka, dia tsy hita ny olona ny fijoroany ho vavolombelona. Dia hoy ty olona anankiray. Midadasika loatra ny finoana kristiana eto Madagasikara. Ka tsy manana vahatra. Hataonao ahoana moa ny hijoro vavolombelona. Raha tsy manana vahatra ny finoanao, ary tsy manana route na ilainy lazaina atao hoe fototra. Ny fototra dia izao. Ny fitiavana no lehibe indrindra. Io no ahitany olona ny fijoroana vavolombelona.
aoka zatra fiatrena ny fifoazana mora tenenio fa rehefa itsika no hanao azy de manao hoe ampanetrehan-tena no itenena fa raha avao tsy mahazo plasy ny jorojoro tsy fantany angaha fa mba komity amin'ny fiangona inona ny fiatrena efa teny novakina teo aoka ho aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra izy nofoanany ny tenany tsy nataony zava-dehibe ny tenany nidiny izy ary nanam-pitoviana amiko zay mpanonta ary niditra tamin'ny fahafatesana hatramin'ny hazo fijaliana zay ny mahagaga ny tenin'ny tanora hoe inona nidira n'Andriamanitra ny fiainanao io no mahatonga anao hanetry tena eo imasony ny tompo nanasa ny tongotry ny mpianatra fa ianao ve manam-potoana hieverana ny hafa sa mpiandry première classe manetretena mirasa saina ary aza miavonavon-kevitra tohizany hoe aza mamaly ratsy amin'iza na amin'iza miomana zay amendrika eo imasony olona zao no hiraheniko zay tianao mba tiako mangahaly anao mba halako ary rehefa tonga ny tena ady dia izao no zava-misy tsy niharo reny kanefa inona atao hoe aoka hihavana amin'ny olona rehetra dia hoy Paulo ianareo lavitra fahiny dia efa nampanakekeny rasoan'i Kristy dia tsy vahiny na mpivahiny ianareo fa tao amin'ny nofony no nandravany hevitry ny fandrafiana na hoana no miady na hoana no mifankahala na hoana no mifamaly ratsy dia tahaka ny mpilalao beloty amin'izao tontolo zao contre sur contre nanao vandratsy dia mamaly ratsy fa hoana ny nataony tomponao raha tao amin'ny hazo fijaliana izy efa mangirifiry ary efa manany hany azy ny fahavalo inona no nataony mamelany helony fa tsy fantany zay ataony aza mamaly ratsy na amin'iza aza manao hoe ny avianany tanàna no aritro fa ny avy hatary tsy ataoko miomana hanao zay mahamendrika ny hoe mendrika dia ambony manana toetra fahamendrehana ny zanaky ny fifoazana manana toetra fahamendrehana ve miady amin'ny ratsy ve nefa dia nanaiky na teo amin'ny batisa na confirmationa na teo amin'ny fanekana amin'ny mpiano moa hifady ny devoly sy ny fomba rehetra va ianao inona valy azy loha miantoko tsy mba vaky aza mamaly ny ratsy manaova zay mendrika na aiza toerana misy anao izany kristiana izany dia tsy mba besta excellent ambony manana fahamendrehana nefa inona no misy any Madagasikara faharoa eran-tany amin'ny fahantrano voalohany amin'ny loto jentilisa ve no manao aneo ny kristiana izay tokony hanao mendrika ary rehefa tsy manao mendrika izy na amin'ny fihetsiny mivadika ho eleve satria tsy miaina izay zavatra ampianarina azy lazay nytonia tamin'ny maraina fa maro ny ten'Andriamanitra teto fa ny teo hiany no teo aza mamaly ratsy ny ratsy omeo hanigny ny adversaire anao ianao manana adversaire omeo rano zaho tsy hiditsy am'izay ka hialatsy ho kristiana fa izay no andediany tompo anao omeo hanina izy omeo rano izy sao de io no hampiova azy de hoy ny presidany Amerika teo aloha fa izay Abraham Lincoln moa tsy fandreseko ny fahavaloko va ny fitiavako azy
faharatsiana miteraka faharatsiana fa ny fitiavana no manarona ny fahotana maro mpivady maro mifampiambo mode avion Facebook SMS avao ty rehafa mihavana amin'ny olona rehetra ary rehefa miady ny ankohonana na ny mpianakavy ny finoana ny afarany komity izy fanofanana karate ao an-trano miady lava dia lasa mpiady koa ny zaza aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'inona mananatra anao ny tompo androany aza manao valifaty zay malaky mahazo antsika ary manao hoe mbola ho azoko iny raha azoko ankodimirana akapokapoko valiana ratsy ary tsy manao zay mahamendrika akory tsarovy ry havana fa izao nolazainy ten'Andriamanitra izy no fihavanantsika izy no nanakambanantsika ary lazainy any amin'ny Kolosiana fa izy no fampihavanana ny zavatra rehetra ary ny rany teo amin'ny hazo fijaliana nanava ny fampihavanana eny hoy zaho izy no fampihavanana ety ambony tany sy any an-danitra aza mamaly ratsy ny ratsy ry zanaky ny fifohazano aza mizarazara fa iray ny batisa iray ny finoana iray Andriamanitra iray ny tompo mitsangana handresy ny ratsy eto amin'ity nosy ity fa indro ny azy na manarona ny tany ary ny azy impito manarona ny firenena fa ianao kosa no iposaha ny fahazavany Jehova handresy ny ratsy amin'ny soa mijorova volombelona ajanony ny kolikoli nandeha ny andalana zahay gagako fa mandeha ny tômbily mandeha ny dia hoy zaho mba mahay mamaky gazety tia famakian gazety reto zondaro reto misy gazety zaragna izy tsy fantako ty agnaty ao tsy miditsy amin'ny ty agnaty ao raha fa rehefa ny fampiarahaba koa dia izaho koa ty fampiarahaba ireo ty nihitako ho izao fa ireo izao ty fampiarahaba ireo tsy fantako ty dika fa misy kristiana ireny ary aza miala anao fa mijoroa ho vavolombelona mila anao ho vava ny Andriamanitra aza menatra ho vavolombelon'ny tompo na any amin'ny anteny miaram-pirenena na any amin'ny HCC na eny mahazo arivo na any amin'ny ministera na eo amin'ny asanao andavanandro asehoy fa disciple ny tompo ianao dia hitany olona fa na mifamindra na mifandeha dia olona lavitry ny faharatsiana mijoro amin'ny fahamarinana ao amin'ny tranony mamantahinao dia izao ny soratra hitako tamin'ny bafla tamin'ny maray bafla tsy lany ambatondrazaka io fa bafla izao ny soratra ao sound professionally high sound fidelity tempa nijera ahoana zany io bafla io zany dia mbola misy soratra koa hoe UN dia mijereko nandalo test universel ka ny feo rehetra izay avoakany zany dia feo professionnel tsy misy sivana fa mivoaka tsara ary tamin'ny maraina nipetraka tany ivelany dia mitovy amin'ny feo ato satria ino sound professionnel techniciana professionnel high fidelity ambony zany aza menatra ho favolombelon'ny tompo manana sound professionnel ve ianao na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika mila olombelona ho vava ny Andriamanitra zay ny fahitako ny hoe vavolombelona olombelona hataon'Andriamanitra ho vava mandehana amin'ny fahitsiana fadio ny ratsy dia ho tany sambatra Madagasikara 5% ny kristiana go mandehana ry zanaky ny fifoazana mijoro roa ho vavolombelona stop
ny ratsy, ajanony ny ratsy, zay manonona ny anaran'ny tompo aoka hiala amin'ny ratsy, hamaranako azy araka nolazainy doyen teo misy marche arrière. Tena andeha zany le fiara, rehefa avy eo ny verina tampoka le fiara mandeha mafy. De nanontany le mpamily fa maninona ny marche arrière anao mandeha mafy? De hoy izy, mandeha mafy satria mandeha rivotsy. Rivotsy zany ty mitaiza le mandeha mafy. Manao akory zany raha anao mandeha aloha? Rehefa mandeha aloha re manao marche avant dia magnaraky ny torony motera. Aza menatra vavolombelon'ny tomponao. Aza manao marche arrière fa marche avant mijoroa. Ary na nihirany zao tontolo zao fa manao hoe tsy mahalala menatra io. Mimegnara, mijoroa, mitsangana ho vavolombelona. Dia ho hitany olona rehetra fampianatra ianao disciple. Voninahitra anao an'Andriamanitra. Zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan Jesosy Kristy ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramizao ka ho mandrakizay. Amen.